raisiko fifaliana lehibe ho andray moa zany ry avana malala zay mpanaraka izao fandarana izao no miaravatsika aminakavy tafatondrindray amin'ny alalan'izao fitaovan-tserasera mivakana amin'ny alalan'ilay fandarana lehibe mitondra ny lohateny manao hoe fonjanak'olombelona eo anivon'izao tontolo izao a izany miaravatsika indrindra toko lasy vavy ajaina makasitraka anao ny amin'ny antony ny safidiananao izao fitaovan-tserasera mivakana izao a izany impanomponao pasteur Jean Paul Larakotenirina eto amin'izao fitaovam-pifandraisana izao miaraba finaritra makasitraka anao ary mirary indrindra ny fiadanan'i Jesosy tompo hipetra sy hanapaka ao anatin'ny fonao a ankehitriny a izany koa satria n'Andriamanitra moa izao fotoana izao a dia rariny loatra raha apetrakitsika mambavaka eo am-pelantanan'ny tompo. Ny tompo Jesosy dia miteny mazava tsara fa raha misaraka amiko ianareo izy dia tsy mahay manao na inona na inona, kanefa kosa raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko ny tompo dia angatao zay tianareo na inona na inona fa ho azonareo zany amin'ny raikitra ny-danitra. Raha sitraka ao ary havana malala dia andaontsika mianakavy a miaraka nandratra ny feontsika hivavaka amin'izao fotoana izao, miaraka nondrika miloatsika toko lasy toko vavy ajaina hivavaka ankehitriny izany. Andriamanitra raiko tsara indrindra zay ny an-danitra ao anatin'izany feokira zay malefakefaka izany zay ahafahany miara-midiranao azonay koa tompo miaraka manome voninahitra ny anananao satria araka ny teninao mazava tsara fa raha misy olona ozy ianao natokatrano mandray anareo na mampanoso anareo dia tonony amin'izany olona izany na amin'izany tokatrano zany ny fiadanana manonona fiadanana manokana Jesosy tompo any olona zay manaraka izao fandarana amin'ny vatana izao amin'ny alalan'ity fitaovan-tserasera ity raiko tsara zay ny zany izao mangataka aminao manokanao aoka teny hotsapanay fa mampaheranay ianao mampianatra anay ianao fanay masonao manokatra ny sainay ianao manokatra ny fonay ianao manokatra ny fanahinay ianao ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mitenena mivantana amin'ny alalako ianao tsy teniko no ambarako tsy mifanasian-dahatra tsy mifampizarako amin'izao olona marobe tsy eto Madagasikara ihany fa manerana tany manerana an'izao tontolo izao ka miserasera mivantana amin'izao fitaovam-pifandraisana Facebook sao ry tompo tsara zay ny an-danitra mangataka aminao aoka n'ilay fanasitranana izy ireo androany aoka n'ilay fanafrana izy ireo aoka tsy hampafitahina izy aoka tsy hampafifaliana izy aoka hita mivoninahitsy ny anaranao lehibe zay mikasika sy mamangy azy o voninahitra tompo teo anao rery any fiadananao ny olona zay akasitrananao misotranao satria mampitenenao fanay masonao ary mamagno ny olona rehetra zay miaino manaraka izao fitaovan-tserasera mivatana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no angatahako izao vavaka izao misaotra tombo tsara zay ny-danitro. Alleluia. Sotran'Andriamanitra lehibe sika ry havana malala raha afaka nanaraka izany mivavaka afaka ndray saina ndray fosifana miray hevitra ndray fitiavana teo antren'Andriamanitra nanaratra ny vavaka izany mety sambany agnamby ianao tafatojo manokana amin'ity fitaovan-tserasera mivatana ity amin'ny alalan'izao fitaovana Facebook zao ny fandaharana zay fampizarantsika eto zany lohateny ngeza be an'izao fandarana izao dia hoe fonjanak'olombelona eo anivon'izao tontolo izao a izany zany hoe resaka mikirakira mivatana amin'ny lafiny ara-po zany rapitaina amin'ny famarina ny tenin'Andriamanitra ny fampizarantsika amin'izao fotoana izao ka izany lohateny ngeza be zany dia manana lohahevitra marobe dia marobe tokoa ka ampiambo amin'ity zany zao dia manana lohateny kely anankiray tsika eo anatin'le lohahevitra ngeza be hoe fonjanak'olombelona eo anivon'izao tontolo izao ka raha misy baiboly any eo am-pelantananao na eo milanao amin'izao fotoana izao dia andovy iarahantsika mamaky sy miaino mpitoloteny toko 10 eto amin'ny andininy 2 sy andininy 3 zao ny voasoratra ato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Toloteny toko 10
andininy faharoa sy andininy fahatelo. Ny fonony endry de eo amin'ny akavanany, fa ny fonony adala kosa de eo akaviany. Ary koa raha miara-mandeha eny an-dalambe miadara de levina ny fahalalana ka milaza tena amin'ny olona rehetra izy fa atala. Oh, raha lasena bava ray aman-dreny, ohatrany tena mahaliny zany tenin'Andriamanitra zany ary mampitanitana fatratra tokoa. Ary ohatrany mahatonga saina koa fa rehefa tena madinika ianao ary mampiteritseritra lalina hoe zany ve ny tenin'Andriamanitra marina. Inona koa ny tenin'Andriamanitra mary sy ampitaina am'izany teny zany hoe ny fonony endry de eo amin'ny akavanany, fa ny fonony adala kosa de eo amin'ny akaviany. Ohatrany mahatonga saina tena mampieritreritra lalina be tokoa raha lasiana vavy. Ny lohateny ngeza be atsika de ny teny manambara manao hoe fony zanak'olombelona eo nivony zao tontolo izao. Ny foko, ny fonao, ny fotsika amaha-olombelona atsika eto am'ty zao tontolo zao ty manahoana, ahoana ny tian'Andriamanitra mba, inona ny tian'Andriamanitra lazaina mikasika eny am'izay. Ka ny lohateny kely zay fampizaratsika eto zany de mikasika eny amin'ny hoe fonony adala sy fonony endry. Toy zavatra anankiroa tahaka an'itao mifanohitra zany raha lasiana vavy ray aman-dreny. Tahaka ny hoe atsimo mifanohitra be dia be amin'ny avaratra, ny atsinanana mifanohitra be dia be amin'ny andrefana, ny ambony mifanohitra amin'ny ambany, ny ambany mifanohitra amin'ny ambony. Tsy afa ihany koa fa ny mahantra mifanohitra amin'ny mpanankarena. Aza tilo nefa fa ny baiboly miteny mazava tsara any amin'ny bokin'ny Deutéronome any fa ny tany ny fitsirozan'olo malahelo. Ka raha toy zavatra mifanohitra takizany manakariva zany mihitatsika eto amin'ity zao tontolo zao ty. Ny ambony manohitra ny ambany, ny avaratra manohitra ny atsimo, ny atsimo ny alifana manohitra ny atsinanana. De mba tsy hafa ihany koa zany fa tahaka ny ambony sy ambany zay mifanohitra de tsisy hafa am'izay mihitsy zany ny tena marina manao hoe ny fonony adala de mifanohitra amin'ny fonony endry. Mifanohitra ny fonony adala sy fonony endry na de samy olombelona iny azy ireo na adala na endry mifanohitra satria ny antony mazava loatra fa tsy mety ny tenin'Andriamanitra tsara mihitsy fa ny fonony endry ozy izy. Le tenin'Andriamanitra atao amin'ny toloteny teo dia eo akaviany, fa ny fonony adala kosa de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe eo akavanany izany. Mampieritreritra zany ray aman-dreny ralahy sy anavavy malala zay mienzo tenin'Andriamanitra ao. Kanefa ny min'Andriamanitra ampidirina mihitsy ny fahendren'Andriamanitra mba afantarako sy afantaranao afantarantsika mianakavy, mba afako sy afahanao afahatsika mandinika lalina tokoa am'izao aonipavelomatsika zao hoe satria ve zany ny tena marina adala sa endry, ary ny foro ve ataoko aviako sa ataoko avanako. Amin'ny olombelona raha tena ataoko hoe mitsapa ny foro zao tonga de hoe zany eniko ataoko aviako ohatry zany. Ny fitobotoboky ny foko ny tena marina amin'ny olombelona. Fa tsy misy mihitsy amitsika miteny mana hoe ohatray reko ataoko avanako ato ny tena marina ny fitobotoboky ny foko. Fa Andriamanitra nefa miteny mazava nazera ny fomba fahatsapanao. Fa le tenin'Andriamanitra ty manambara manao hoe ny fonony endry de eo akavanany, fa ny fonony adala kosa de eo akaviany izany. Ry havana malalo, ry mpiainy mahafinaritra ngamba tokony mihitsy fa mety malasa saina lalina atsika tokoa zany ary tena ampy afahantsika mandiny tena fatsatra eo anatrehan'Andriamanitra hoe satria zany ny tena marina raha mitoetra manrakariva amin'ny fahadalana de ataoko aviako ny tena marina ny foko. Fa raha miezaka kosa miara am'izao fahadalako amin'ny olombelona zao ka hitoetra amin'ny tena hoe fahendren'Andriamanitra de mazava loatra fa ato akavanako ny foko. Ny fo raha lasiana vavy ray aman-dreny malala tena mamaritra be dia be ny fiainana-janak'olombelona. Ary zany ndrindra nentin'ny fampizaratsika hoe
fonjanak'olombelona ivon'izao tontolo zao satria ny antony de avy eo ty fotio ny tenin'Andriamanitra efa hitantsika tany aloha tany a ny levin'ny aina zany. Voalazan'ny baiboly ny fo dia mamitaka mihoatra ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo tranona. Izao hono mahafantatra ny aminy, izao Jehova mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo mba ameny olona rehetra araky ny reny avy de araka ny vokatry ny asany. Raha asiana bava ray aman'iny malala ny fotsika de mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra ary manana aretina tsy azo tranony zany fotsika zany. Iza moa ny tenin'Andriamanitra malala ny azy. Asa tino anefa ohatsika zay mino zao tenin'Andriamanitra zao fa izao Jehova ihany ny tenin'Andriamanitra mpandinika ny vo ary mpamantatra ny fo zany mba ameny olona rehetra araka ny asany de araka ny vokatry ny aleny avy ho ny tenin'Andriamanitra izany. Ka mazava loatra zany ny tena marina fa ny fotsy sy ny fonao de zava-dehibe loatra mason'Andriamanitra. Fa mba fantatro marina moa ny toerana misy ny fonao am'izao fotoana renesana zao tenin'Andriamanitra zao. Aiza ny fonao aoka vivy sa aoka vanana satria voalazan'ny tenin'Andriamanitra le tao amin'ny mpitoro teny toko fafolo novakitrika teo ny farofa ny fon'ny elozy izy de eo kavanana fa ny fon'ny adala kosa de eo akaviany. Mampieritreritra zany a tena mampieritreritra lalina tokoa eo anatren'Andriamanitra am'izao andro fahavelomantsika zao a isany. Zavatra anankiray ngamba ataoko hoe mety hipetrahan'ny fanontany sy ny fanontanianao ankehitriny de hoe inona moa ny vokatry, inona ny tombotsoa raisy, inona ny problemako sy ny olako ngamba ozy ianao nataoko avy ny fokonao akavanako. Aza tino fa miakina sy mitehitra lalan'ny ho avinao ry havana malala ny fipetrako ny fonao a. Voalazan'ny tenin'Andriamanitra mazava tsara nefa avy eo am-pony evin'ny aina iny. Ny action anao zany de avy eo am-pony eviny zany ny tena marimarina koa. Ary efa mifampizaratsika, efa mifampahirizatsika, efa mifampirosetsika le avy eo am-po zany ny tena marina mahatonga ny olona ho salama na arazy. Ny tarimiran'ila izy ny tenin'Andriamanitra mahasalama tsara ary ny foravoravo de zao mahasalama tsara ihany koa. Fa ny fanakivy mahamaina ny tolana zany ny firavoravo voapo zany de araka ny tenin'Andriamanitra tsy mahasalama ihany fa fanasana mandrakarivo. Rehefa mifono ny finy firavoravona, rehefa mifono ny finy fifaliana, rehefa mifono ny tena marina itoeran'le fiadanana salama ho azy enao am'izay fotoana zay. Fa ino momba tonga le laranja taka ny tao tsetitsetiny zany, le tension taka ny tao miakatra sy midina, lay azo lazainao hoe lay fo nempina sy metanetana andao manalina tafiditra ao anatin'izany ny tahotra ny tebotebo ny fana iny. Moa tsy avy amin'ny vokatry ny fotsika dolo ve zany raha asiana ba ripeny ohatrany ripeny mahafinaritra ka zay indrindra ny tsy maintsy hifaneraseratsika amin'ny vatana amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra mba hanasitranana tanteraka amin'ny fonao. Fa raha tena sitrana amin'ny fonao am'izao androm-pahavelomanao zao de mazava loatra fa miody miaraka am'izay koa ny tena marina ny karazana aretina samihafa zay taka ny tonotranga eo ny fiainanao a manontolo izany. Noho izany ry havana malala andao tsika matatra tsara andinika rary eo mason'Andriamanitra fa ny fonge mamaritra zavatra tena ngezavy ny fiainantsika am'izao androm-pahavelomantsika zao. Jesosy de saro-piarina amin'ny fotsika io ka natonga anazy ny tena marina tsy tia norombahan'ny devoly io, tsy tia norombahan'ny satana io fotsika io fa te hitoetsy te hiditra ao anatin'ny fonao Jesosy. Mahatonga ny Jesosy tompo hianatro asiantso anao araka ny teniny eo amin'ny ohabola na toko fahatelo amby roapolo manao hoe anaka atongory ihany fonao. Asa tino ry havana marara fa avy eo am-pony iny tsy teraka fiadanan'ny fiainan'ny olona, avy eo am-po ny voalazan'ny baiboly ivoan'ny sainatsy mahatonga ny olona aloto saina na anana fieritreretan-dratsy na atonga ny olona tsy tia fihavanana, tsy tia ny tsara, atonga ny olona anana karazana fahotana mahazo zay manapaka sy mamatitra amin'ny fiainana mivoaka avy eo anatin'ny fonony zany amin'ny alalan'le fisaina-dratsy eo amin'ny fiainan'ny manontolo. Andiny mba ahafantarantsika mazava loatra ny zavatra mivoaka avy eo anatin'ny foko sy ny fonao, ny fotsika olombelona atsika
satria le fampianarana le fandarana fonjaram-polombelonivony zao tontolo zao tena tony ifanerasaratsika mivatana mba hitondra fanafana ny fiainatsika ka raha fantatrao mihitsy ny mariny de le marina fantatrao zay torina aminao amin'ny alan'izao fampianarana zao no anafaka anao tsy mandevo. Mba jerevy tsara nge ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra atao amin'ny filazantsara marika toko fafito andiny ny fahasivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo sy ny manaraka ny vakiko aminao amin'ny filazantsara soratan'ny marika toko fafito ole tenin'Andriamanitra satria tsy miditra ao am-pony izany fokibony ihany ka dia mivoaka amin'ny fivoahana izany no lazainy mba hadio ny hanina rehetra aro izy izay mivoaka avy eo aminatin'ny olona de izay maloto azy fa avy eo anatin'ny olona de avy eo am-pony ny voan'ny sainatsy de ny fitsangatsangana ny aratra ny vonon'olona ny fakambadin'olona ny fieremana ny lolo-po ny fitaka ny fijeritseritsony ny masoratsy ny fitenenandratsy ny avinaviny ny fahadalana izany zava-dratsy rehetra zany ny mahaloto mivoaka avy eo anatin'ny olona ka mahaloto azy ry havana malala zay mihaino zao tenin'Andriamanitra zao. Misy olona sasany mieritreritra fa ny finanana hanina amin'ny tanana tsy misasa mety mitondra fahatona amin'ny fiainan'ny olona na iny koa finanana hoe ty biby maloto ty biby madio zany mety hitondra fahatona amin'ny fiainan'ny olona fa Jesosy tompoko de ny tena mazava tsara fa tsy zay miditra amin'ny vavan'ny olona ozy ny maloto azy fa zay mivoaka amin'ny vavan'ny olona izany ozy ny ila zainy mba adio avokoa ny hanina rehetra telopolo fony am'izay fa avy eo anatin'ny olona ozy izy de avy eo am-pon'ny olona ny voan'ny sainatsy ry havana malala ry peny mahafinaritra zay miheny zo tenin'Andriamanitra no am'izao le sainatsy mivoaka avy eo anatin'ny olona voalohany indrindra no karazana ohatry ny mamolona zava-doza sy zavatra tena farany mampahoriny fiainantsanaolombelona rindry aza mba tenin'ny olona mihitsy ianao iny olona iny maloto saina iny na ratsy fisaina ny olona iny na ratsy fieritreretany ny olona iny la inao mihitsy ny tena marina mempangatena na manamelitena na milaza tena mana hoe ataona moa fa zay maloto saina ny saina de maloto raha sena bavinay aman'iny raha senda mitoe-javatra tahaka izany ianao androany ovay zay fiteninao zay ovay ny fieritreretanao manikenao andray amin'i Jesosy mba tonga ny fisaina ratsy tonga fisainana tsara fe ny fahatsarana eo anatrehan'Andriamanitra avy eo anatin'ny olona eo ny tenin'Andriamanitra ary havana malaly de avy eo am-pon'ny olona ny voan'ny sainatsy rehefa ny sainatsy zany ny tena marina ny tonga miditra voalohany ila mivoaka avy eo anatin'ny fiainan'ny olona de mazava loatra fa manaraka ho azy dolo am'izay karazana tarazo samy hafa zay mitsanga eo ny fiainana le zanak'olombelona hitatsika tsara teo fa avy eo anatin'ny olona izy de avy eo am-pon'ny olona ny voan'ny sainatsy ka rehefa le sainatsy zany ny tonga voalohany ino amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona de mazava loatra fa voalaza am'izay manao hoe ny fitsangajangana ny alatra ny vonon'olona ny fakabadin'olona ny fieremana ny lolo-po ny fitaka ny fijeritseritsony ny masoratsy ny fahadalana izany zava-dratsy rehetra zany no mivoaka avy eo anatin'ny olona ka mahaloto azy ray aman-dreny raha sianavana zany karazana zava-dratsy rehetrarehetra zany na fitsangatsangana fangabadin'olona na fieremana na lolo-po na avinavina na masoratsy na teny maneratra voaka avy amin'ny vavan'olona izany ozy mivoaka avy eo am-pon'ny olona ka maloto azy miditra tamin'ny alalan'le atsika lazaina hoe fisin'le sain-dratsy to anatin'ny fon'ny olona natonga sy natanteraka zany zavatra zany ry havana malala ka te laza amitsika mazava tsara mihitsy aho hoe mila antsika zany ny tena marina miverina amin'i Jesosy manolotra ny fotsika ho amin'ny tompo
mba tonga tsy tianana fohery ka hialana amin'ny mafoadala zay mety tao anatsika atonga atsika hiala amin'le foadala zay matimatisatsika zay mitoetra anaty tao anatsika satria ny fonyery no tenin'Andriamanitra dia ao amin'ny akavanana fa ny fon'ny adala kosa ao amin'ny akaviany ny voalaza ny tenin'Andriamanitra ka mba tsy isin'izay andoro tsika verina amin'i Jesosy anaka ho ny tenin'ny tompo any amin'ny ohabolony toko fahatelo any atoloria ny fonao raha manolotra ny fonao amin'i Jesosy tompo anao hiala amin'le karazana fahadarana ka hiditra kosa ny tena marina amin'le endry eo anatrehan'Andriamanitra amin'izao andro mpahavelomantsika izao isa raha mijery tsika ato amin'ny boky ny mpitoroteny toko fahaika ambin'ny folo mpitoroteny toko fahaika ambin'ny folo deo le tenin'Andriamanitra eto amin'ny andeniny fa sivy sy ny andeniny fafolo o le tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy mifaliry zatovo de ny mbola tanora ianao ary oka ny fonao ampifalifaly anao amin'ny andro fatandranao ka mandehana amin'izay sitraky ny fonao sy izay jereva ny masonao nefa ko fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraigny ianao amin'izany rehetra zany ko esory eo amponao ny alahelo ary avolio ny fonao ary avolio tsy kiasika ny nofonao ny ratsy fa ny fatandrana sy ny fatandrana de samy zava-pona riavana malala teny mafinaritra zay mezo ho tenin'Andriamanitra tsy azosika atao zany mametraka ny herim-pantany inona moa ny olako inona problema na dala ny fokona hetry na tsisy olana amiko zany tsisy problema amiko zany fa tsarovy tsara riavana malala fa ititeny atao amin'ny mpitoroteny toko fafolo tia toko fahaika ambin'ny folo andininy fasivy sy fafolo de manizilizina mihitsy mifaliry zatovo izy teny mbola tanora ianao aoka ny fonao mpifalifaly anao mandehany ianao zay sitraky ny fonao mandehany ianao zay jereva ny masonao nefa aoko fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraigny ianao amin'izany rehetra zany noho zany de ho ny tenin'Andriamanitra manao hoe avy izy ny nofonao tsy kiasika amin'datsy ary ny masonao tsy jery zava-poana ny voalazany le tenin'Andriamanitra teo izany riavana malala ao koa fantatsika mazava tsara fa io Andriamanitra zay troiko aminao io nge le telo zay iray zanaka fa ny masina mpitsara marina izy io ary Andriamanitra tsy azo vazivazina io zao mantsy ho voalazany tenin'Andriamanitra any amin'ny Salamo fafito andininy fahaika ambin'ny folo any manambara manao hoe mpitsara marina Andriamanitra ozy izy eny fa Andriamanitra zay tezitsy isan'andro ary raha tsy bebany izy de anasany sabany aninana ny tsipikany zay fa voavoatsy izy mpitsara marina Andriamanitra tezitsy isan'andro izy ary raha tsy bebany izy de zao anendrana ny tsipikany zay fa voavoatsy ary anasany sabany ny voalazany tenin'Andriamanitra any amin'ny Galatianina toko fahaenina any Galatianina toko fahaenina de zao voasoratra ato amin'ny anaran'i Jesosy tompo Galatianina toko fahaenina eto amin'ny andininy fafito de ho le tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe aza mety ho fitahana ianareo Andriamanitra tsy azo vazivazina fa izay fafiny olona tsy maintsy hojonjana fa izay mamafy amin'ny nofo de hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo ary izay mamafy amin'ny fanahy de hijinja fiainana mandrakizay avy amin'izany fanahy zany raha rasiana bavy raha aman-dreny menzo tenin'Andriamanitra tandremo anao tsy mety ho fitahana io Andriamanitra zay toriko aminao tsy azo vazivazina io zay fafinao tsy maintsy tsinjainao
raha mamafy nofo anao tsy maintsy jinja fahasombana avy amin'izany nofo zany. Fa raha mamafy ny fanakosi anao jinja fiainana mandrakizay avy amin'izany fanahy zany. Ny voalazan'ilay tenin'Andriamanitra izany. Ka noho izany raha lasianabavy raha aman'iny malala tanemitsika sy dia milombelona ny fonony adala ny baiboly ao amin'ny akaviny fa ny fonony ely kosa any amin'ny akavanana. Ka noho izany ndao atolotsika ao an'Andriamanitra ny fontsika ny adala raha mandeha ny andalana dia ampiseho amin'ny olona miariary ny fahadalany ho ny tenin'Andriamanitra. Fa zaho sy anao kosa raha manana ny fahendren'Andriamanitra dia asehontsika amin'ny olona fahentsika satria ilay Jesosy atao anatsika mani marimarina ny fahendrena zay anantsika. Raha manaiky ianao androany afaka ny fahotana hiala ny faratsy ny faritona zay anananao. Raha manaiky ianao androany hitobika amin'Andriamanitra verina amin'ny Jesosy Kristy anotrany fona ho an'i Jesosy ka andahian'i Jesosy Kristy mitombo sy mpamonjy ny fiainana manokana any fahagarana tsy takatry ny sainao Jesosy Kristy. Fa raha tsy manaiky kosa ianao fa raha milombelona ianao raha miziriziry amin'ny hevitra ianao ny fonony adala ao amin'ny akavanana fa ny fonony eny kosa atao amin'ny akaviny ho ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra teo. Raika ianao zany te verina amin'Andriamanitra ianao aneo sa mahagaga tena tsy takatry ny saina eo ny fiainanao Jesosy Kristy. Ny famaranao izao tenin'Andriamanitra zao fatako fa mila miovo zaho sy ianao andika tsika nay ohatra anankiray dia hivavako anao ao angataka amin'Andriamanitra mbo fitaina tokoa ny fiainanao ary vova ny fonao ka raha tahiny ka tena ataoko hoe lay fotao amin'ny akavy hatramizay ny fonao nandahan'Andriamanitra fonony adala na mitsiny mitsikera na naratsy nanonao foana teo anatrehan'Andriamanitra tamin'izany mpahavelomanao dia hivadiko atao fo akavy andrahian'i Jesosy tsara fihavanana amin'Andriamanitra hiavana amin'i Jesosy anoho tena fiainan'Andriamanitra andrahian'i Jesosy Kristy ho tompo sy mponjy ny fiainana manokana ary ampiditran'ilay Jesosy tompony fotsika atao anatin'ny fotsika mandrakizay izany. Jery ohatsy ary tsika alohan'ny amaranako zao tenin'Andriamanitra ao atao amin'ny filazantsarany io ka toko faharoa folo raha lasianabavy sy vakiko aminao tsony dia tantara fahavanjaranao mba mamaky azy fa mpahafantarako amin'ny fotsiny. Filazantsarany soratany io ka toko faharoa folo dia ahitako tantarana lehilahy anankiray ao tsy ohatra zay min'ny tompo Jesosy satria ity raha lehilahy ty io ka toko faharoa folo manomboka amin'ny andininy fa 5 dia nitarena tamin'ny tompo io raha lehilahy tompo teneniny rahalahako mba hizara lovaniko fa ho ny tompo tamin'izay fotoa zay manao hoe fa zamono izy aloha azy lazaina hoe ho tonga mpitsara na mpizara aminao dia nanomboka anakafanoarana ny tompo teto araka ny voamaran'ilay tenin'Andriamanitra mitanena ianareo izy mba tsy ho azy ny fierimana fa ny olona tsy miankina amin'ny abetranany zavatra ananany dia mba ahafahan'i Jesosy tompo mampity zay fampitanimana zay amin'ny olona io sy amiko sy aminao zay zao tenin'Andriamanitra ao dia nisy ohatry teto meny dia zao ny zavatra anambarany manao hoe ny tanin'ilay lehilahy anankiray a mavokatra dia nieritseritra atao mimpony tao izy manao hoe inona reny ataoko fa tsombotsombo ny trano itoerany vokatra zao raha ngano ataoko izy rehefa nieritseritra izy andeha ho ravako trano dia hitariko ataoko ilay bebeko tena ravany ny trano dia nitano ilay bebeko dia rehefa vita ny farangeza be ilay trano fitoerany vokatra dia nampiteriny tao daholo am'izay mivokatra rehetra ny fanana zay nananany faly izy rehefa nitan'izany dia niteny nakapo am'izay manao hoe rehefa nahy io manana hanina ampy ianao mandritry ny taona maro ianao mihinana am'izay misy soa am'izay mifaliky fa ozy ny voamarany tenin'Andriamanitra hoe tamin'ny aliny any Andriamanitra dia niteny taminy manao hoe ry adala anioalina ny sorona aminao ny ainao ka ho aniza aloha zay zavatra anorinao dia ho ny tompo hoe takizany kozy sy olona miarerena ho an'ny tenany iny eto amin'ny tany kanefa tsy mba mandakarena amin'Andriamanitra izy mba fantatro no fa rehefa tena afaka ny amin'ny olona vitatry amin'ny tantaram-piainany tandreny sao dia manao takany nataony ty lalelahy ty hoe rehefa navokatra be dia be rehefa manambola be tonga mpanapitrisa tonga miliardera tonga manana ny zavatra rehetra ny volena daholo ny fananana dia manomboka mirere am'izay hoe ry fanahy io manana haninampy ianao mandritry ny taona maro anao
mihinana am'izay, misy tsoa am'izay, mifalia am'izay. Fa Andriamanitra miteny hoe ry adala, ny oalina le solona moniny ianao ka honiza moa zay zavatra no arinao. Mila mitandrina fatsatsika moa zany. Tsarovy mariky ny fitanemanao le teny atao mpitoro-teny toko faika le folo andininy faharoa teo le tenin'Andriamanitra manao hoe ko esolo eo amponao de alahelo ary avlio tsy kasika amin'ny nofonao ndratsy fa ny faharatsiana ny fahatanjahana de samy zava-poana avokoa eo anatrehan'Andriamanitra. Raha siana vava andao esolonao ampotsika andatsy, andao tena avilitsikasika ny nofotsika andatsy, andao angataka amin'Andriamanitra miditra ato ampotsika. Raha vonany am'izany ianao iala ny fadalanao amponao ka tonanana ny fanana fahendrenanao. Ny fonony endry ao amin'ny akavanana fa ny fonony adala ao amin'ny akaviany ny voalazany tenin'Andriamanitra. Ka hivavaka hoanao am'izao fotoana zao, raha hivavaka tsika iantsoan'Andriamanitra ankehitriny dia asehony n'Andriamanitra folona voninkivo tsika. Voninkivo ary tena vonina loso amin'ny tena fitiavana n'Andriamanitra marina am'izao andro fahavelomantsika zao izany. Voninahitra ho an'ny Tompo Jesosy iliriana. Hivavaka ao anao, hivavaka ho tsika mianakavy, angataka amin'Andriamanitra mba voatahitsika anana ny fanahy ny fahendreny, fanahy fahazavantsaina ary ny fokisy ny fonao ankehitriny. Fo voatokana an'Andriamanitra fo feno fahendreny satria ny fonony endry atao amin'ny akavanana hoy Baiboly fa ny fonony adala kosa ao amin'ny akaviany. Voninahitra ao amin'ny Tompo Jesosy iliriana izany. Raha sitraka ao andrenonao fivavaka ao anao, afaka tenao amin'ny tsatsanao mitsy ny tananao am'izao fotoana zao, agataka amin'Andriamanitra mba tonga ny tompo amilanao ary nohitra toy ny fokisy ny fonao ianatrehan'Andriamanitra ankehitriny izany. Andriamanitra raiky tsara indrindra zay ny an-danitro, misaotsany amin'ny fanambarana lehibe mivatana zay nataonao taminay teto tamin'ity androany ity. Afaka mifampilazany marina ny amin'ny fahamarinan'ny teninao teto izay. Tena natonga sainanay tokoa ary nanesy lahatra lalina ray fa ny foniny ely de amin'ny akavanany fa ny foniny adala ny teninao ny amin'ny akaviany. Meo anay tompony fanahany fahendreny, isory atao poneny ratsy, avoliny masonay tsy jery zava-poana. Vondre olona zay tena samba mitapakevitsy verina aminao io, vao tompony faratsiny, esory anatin'ny foniny fantony, ka hitodika aminao izy androany amin'ny anarany Jesosy. Ao kisy fandraisena lehibe taonao ny fiainana. Andriamanitra raiko sapana nalavitra anao izy ka tsy nipetra tompony ny fiadanana. No ny amin'ny teninao voambaraky eto roany efa tompo de mivavaka mangataka aminao ao rehefa tompony tsy raha riafo ny fahamarinan'ny teninao. Ao koa risy lahatra tanteraka tokoa zay Andriamanitra tsara, fa ny foniny endry atao amin'ny akavanana fa ny foniny adala ny tenao amin'ny akaviany. Mivavaka ao tsarovy indrindra fonao aminay vonjeny zay ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tapakevitra nohitra ny fonanao io olona ampiananao toy zao kehitriny zao. Raha isy ho zanakao izy, midira ho ampony anao Jesosy, midira ho anatiny ianao, soraty amin'ny boky ny fiainana ny anarany. Voninahitra tompoko teo ariariany, misaotsany amin'ny fandraisanao azy. Io fonofony amin'ny fo mandeha izy ary voazerona marina ny farany io anatiny. Tena sy laza voninahitra tompoko teo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompoko nanaovako sovavako izao misy ny tompo. Halleluia, amen. Ry havana malala, misaotra an'Andriamanitra tsika noho ny fahatanterahany fotoana teto tamin'ity androany ity, ary faly koa milaza aminao fa raha tamin'ny folo rehetra nitsoro an'Andriamanitra teo mba hiditra ao anatin'ny fonao, tonga voova ny fonao ka tonga olona vaovao ianao. Miarabanao sary ary mitsoja anao, aleo alasa hitaina amin'ny zava-rehetra eny ianao ary sambatry anao manomboka androany satria matio toko fadimy andininy fahavalo dia ny tenin'Andriamanitra manao hoe sambatra amin'ny madiam-po fa izy no hitan'Andriamanitra. Ahitan'Andriamanitra nenao androany amangelo anao.
ahitan'Andriamanitra iny ianao androany, anasitrany mieretinao io. Ahitan'Andriamanitra iny ianao androany, anio samahagaga amin'ny fiainao. Voninahitra be olao ira. Mbala zao amin'ny hafa, zao fandarana mahafinaritra ifampizarantsika sao. Amin'ny alalan'le loha hevitra angeza be hoe fonjanak'olombelona eo anivon'izao tontolo zao. Hitanao ny Andriamanitra, hitahinao ny izy, anasitrany, amonjy, anafaka anao, anangana voninahitry ny tompony fiarantsika teto ambany. Tsojananao hotainany ianao, ary ny tontolo andronao ny tontolo andro mahafinaritra manomboka ampianao an'ity. Samy hitahin'Andriamanitra tsika rehetra tompolo lasy tompolo fahavinjay. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy, Paster Jean Paul Rakotomirina Isaka.